Ampifaliana trano tompoko lasitopoko vavy ny tidianay tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharan'ity manolotra ny arahaba tompoko alazay malefaka no manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka toy izao ary ny mety toetry ny andro mifanaraka amin'izany ny maraina dia ho avy ny orana ny aty Antalasy Anananjoro fanao endrika tandrifin-drahona kosa izany ny aty Atsimo Antsinanana sy Taolagnaro ary Fandiman-drahona sy Masoandro ho an'ny faritra sisa ao ary ny fisavan'ny Andianjavona na Zavotany Voamaraina eto amin'ny faritry ny Avoatany sy ny aty Atsinanana sy Vadivavy Fitovinany raha ho an'ny hariva kosa indray dia mbola itoy anorana hatrany ny aty Antalasy Anananjoro fanao orana tandrifin-drahona kosa ny aty Nosy be Sambirano Vadivavy Fitovinany sy Atsimo Antsinanana toraka izany amin'ny koa ny amin'ny morontsiraky Atsimo Andrefaniny fa omaina ny andro ho an'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo ny maripana ambany indrindra ho an'ny Rapiso dia somary nahitana fiakarany kely raha oharina tamin'ny omaly 10°C hitantsika aty Avakina Karatra ho antsika Tanàlamanga kosa dia eo amin'ny 12°C eo ny maripana ambony indrindra kosa indray ary dia tena amin'ny 13°C hitantsika aty manodidina ny Antsohisy Maheva Tanàna raha ho an'ny faritry ny Avoatany kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 14°C eo toy izao kosa ary ny mety toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe sy nosy manodidina antsika ny Fandiman-drahona sy Masoandro any Paris, Milan, Seychelles, La Réunion toraka izany any koa ny any Comores anao orana tandrifin-drahona kosa ny any Nairobi sy Bangkok fa ibalika ny Masoandro any Johannesburg sy Maurice dia zay indray ary no azona rosantsika tamin'ny tia manome fotoana anao ny tena koatraka itsy indray veloma tompoko